Malagasy. Tantara indray miseho no soratana Ravorombato Oy. Hono tokoa ary neny. Ahoana izay? Hitondra fiara ve sika sa handeha taxi borosy? Aleo mitondra fiara fa manahirana mandeha taxi borosy. Sady raha toka taxi borosy no andehanana dia mbola misy tongotra adiny iray tsy maintsy atao. Izay mihitsy mantsy oa. Sa mazoto ianao andeha tongotra dia milanja an'ireo tambehanao ireo? Ka raha tsy voahozona ary neny kazana sain'ny milanja an'ireo. Ny fiara efa mba manome toky. Izay nge ny saika nankivy ahy e. Everiko hoe tsy hitondra fiara sika. Ary malakilaky ianao setra. Tomoy ho any anaty fiara ireo entanao ireo dia andao andeha. Andao dia velomy koa ny fiara Eny re eny ohatray ty. Ary to tena mavesatra be marina izany etan'izany. Izany ange ny lazaiko anao teo e. Atao inona daholo ary eo entanareo. Ko raha tsy andeha hifindra-monina ary setra ty ianao. Manina nefa raha najanona andreo e. Ooko izao fa tsy anakarotana n'intsony ahy. Tokony nampinena nge izany ampirina andreto e. Efa lehilahy lehibe io ianao ko mbola piko ihany. Ary inona ihany mbola hijanona anao efa tsy ndeha mba tena entana dia velomy ny fiara e. Ka mbola mihainao anena nge ahy. Daly izany raha zaza misy atao mihitsy. Ary eo amin'izay ilay nampoketra dia andeha. Fa mbola inona indray ty verenanao setra? Misy adino anga? Misy adino kely roneny. Ny vady voalohany finday. Misy réseau moa any roneny. Misy any raha tsy diso satria tamin'ny zazy bebe anareo ndresaka dia toa mazava tsara. Saingy ny hamana anazy ny tsy fantatra hoe aiza satria mbola tsy tonga ny jiro ny toerany. Ka zahay indray ny tena raharahara izany. Nefa tsy maninona fa leo etika any e. Dia ny vady faharoa ny gitara. Izay ny adiniko nefa andao amin'izay. Efa tena tsy mahita tenenina mihitsy ngambo ianao izany ka. Vady voalohany, vady faharoa e. Asa iza koa vady fahatelo. Dia hono ary neny. Neny miantso asa za miantso aneny. Mety daholo izay atao. Ny ahiko fotsiny raha miantso anao dia ho tratramin'ny messagerie. Toka hoe lany ny bateria anao. Ka za nge tokony mba nentin'ny neny nanaraka ny neny na najanona tao an-trano ihany. Dia dadabe sy bebe ny nasaina niakatra. Fa inona ihany ary izany hevitra tsy matotra izany ry setra. Motsy ianao no nanao fandaharam-potoana hoe aleo ao any amin'ny dadabe sy bebe any ambanivohitra. Sady raha hitondranao any la réunion koa nge ary setra. Sarandalana ny tsy ampy. Sady asa koa no alehako any. Ay zary neny hoe sarandalana ny tsy ampy fa neny mihitsy ny tsy te hitondra. Vola be rofona fotsiny amin'ny banky io. Sady zarery ny zanaky neny. Tampoka nge ny fandehanako hoe inona raha mampalahelo anao ny amin'izany. Mbola ho avy ny fotoana andehananao any Paris ny fianarana any. Dia tsy alahelo ny fonao. Ianao indray aza noloko. Neny ange fantatra fa anoka indray izao vazivasy ratsinao setra. Tsy azoko atao mihitsy mitondra anao amin'ity diako ity. Sa hiverina ny Antananarivo sika dia miandry trano ao ianao? Iza no hoan'ny trano eo amin'eny? Tsy te hitoka-monina ka. Ny any am-pasana aza mitady namana isam-bolana na isan-kerinandro ka za tsy mba hitady namana iresahana. Dia aleoko mankaty ambanivohitra. Aza donona fotsiny ny malala ny voandalana. Dia tandremo ry setra ny be famaliana ny dadabe sy bebe aty mba manampy olona fa tsy ny vady faharoa anao no ataonao ondana isan'andro eo an-tokotany. Fantatra mantsy ny toetranao io. Za very neny ho baikona amin'izany dia zokory neny mba hametrahany vola ihany Finona moa ny ilanao vola aty ambanivohitra ry setra? Tsy mitovy amin'ny any an-tanàn-dehibe ngeny ity. Ekeko fa tsy mitovy. Efa ohatra hoe lany ny finday dia mba mividy kely Zany anie tena mba ilaiko vola raha mba te hisotro jus koa ohatra
Dadabe sy bebe ve dia hividy an'izany eo? Ianao tirysehatra dia efa mahita olona azaina sy ho tenenina mihitsika. Dia ohatrinona koa izao ny apetraka amin'izany? Izay fantatry ny efa ampy mandritra ny 2 volana omena. Tsy satroko very ny eny raha saram-pianarako mandritra ny 2 volana nomena eny ah. Sehatra ianao aza miteniteny foana. Vola tadiavina voandalana takiana. Maninona moa raha sainao mijanona mihitsy hoe? Neny ho mora miakatra tsy. Neny ve raha saiko mijanona eo dia anaiko ineny. Hitako ery ny fianjon'ny eny vao miteny aho hoe izaho hiaraka amin'eny. Raha vao iny dia izay iny ny tafara-dalana amin'eny. Fa hono tokoa amin'eny. Manambady moa izy iny sa... Ataonao inona daholo koa izany fanontaniana izany? Fianana izany erisetra fa tsy fiainako. Fanontaniana reny ahy e. Mety ho fantatry ny eny ihany izany ny fiainanako. Nareo ve dia tsy mba miresaka an'izany? Raha izany no tianao fantatra ary dia manambady izy. Rehefa maty ny vadiny dia roa ny zanany. Hatrany Paris avokoa. Dia inona koa no tianao fantatra ankoatr'izay? Izay ry neny dia miteny an'izany dia efa mifetifetika ery. Tsy manambady intsony izany le ry dia mitady vady. Inona izany fa tsy raisiray ny baolina. Hitako nareo ny tsara resaka eriko. Ay moa dia efa samy tsy eo ny silaky ny fanahany. Olovelesika ianao io vavanao io a. Rovina ihany ianao vao hitsahatra tsy hanany any olon-dehibe ohatr'izao. Efa tsy eo anilako tsony ny eny. Izay ve dia ataon'ny eny matezitra e. Neny any mba namana azoko anaovana an'izany resaka izany e. Eo moa neny mba meza kely moa e. Aza dia mana ratsy tareto io. Ianao tirysehatra dia tena efa fotoana mihitsy. Eto moa roneny no mivily. Aza hitako roneny ka ikitotaona be indray ny lalana. Efa ela mantsika ny tsy taty. Miakavy ianao. Ka namiko totaona eo ny fiarany mazaka lalana e. Afaka eo amin'ny fahefankadiny isika dia tonga any. Ry atsaro amin'izay koa mivazivazanao ka. Fanja! Por Fanja! Ahoana zary bebe? Ndeha rendry aloha makana neny etsah eny atao laokany io atoandro. Malaky ndry fa efa ho tonga izay izy mianaka. Reniny Ahoana raha rainy ny ankizy ve samba vao tonga aty indray dia anana no ataonao laoka ilofany fa maninona raha mba minonakora eo izy? Hita ho ary dadabe. Sady za koa efa tena leo anana mihitsy ka. Mba te hisotro rony rony asiana sakamalaho. Mareniny atrindry e. Ho an'ny vahiny no aminona koa fa tsy ho an'ndry velively na isotrondriny roniny. Teny aho zany anana ihany laokako. Tsy amono raha toka tsy hinana na dia rony ihany aza ka. Dia rery Fanja, makanao akoho vatony fa tsy eo anao no mifamaly amin'ireny benao ao. Iza no tadiavinao amono an'io raha tsy amono ianao? Dia asiany dadabe feno izany ny rony ilofako vary a. Ndeha ataovy izany rehetra fa aza eo ndry miady varotra amin'ny rony sy ny fenako eo a. Ary misy otomaro eo sa ty? Vao maly ray no nitoto vary ry bebe a. Mbola ampy hatramin'ny rapitsony eo. Dadabe a. Tokony any amin'ny masinina amin'izay any ianao mitoto vary fa tsy arako soniny asa e. Mareniny eo tindry e. Zango. Ny aina misy totombary a. Ny fitaovana misiko no mitady lolo vary any amin'ny kilometra raha hoan'ny masinina. Sady mampiena ny otrikaina ao anatiny izany fitrotrona azy ihany izany. Sady efa tsy sahirana tsony eny indry izao fa isetra efa ho avy anampy indry. Ray volana be izao izy no aty. Zany olona ny Antananarivo izany very bebe vita asa ty ambanivohitra. Tao kely ny fonoko. Sady ala sasatra angeno aleny ety fa tsy hainao ny asanao e. So dia ho disefitra ianao raha vao na hiala sasatra izy na ninona tsy maintsy mianatra amin'ny fanaony ety ambanivohitra. Aiza nefa rano fa tsy aty ihany ho iteo ary ny fomba hitondrana azy e. Izy ary mbola tsy migadona akory dia ny fanamavana asa no andohanareo saza mianatra ange. Ndery fandran-draha rahatra ao laha ny andro mikaradry eto. Ary
tena misy fivana ary ny zany tanàna ny dadabe sy bebe zany lasa feno voankazo sy mba mahadidio ny aty ivelany. Tena mahatamana izany raha fijery azy aty ivelany sady mba madio ny rivotra efa firy taona tokoa moa isika arisetra ny tsy tatia. Tamina fatezan'ny dadanareo zao no petraka nahatrela taty isika dia ny elona ihany indraindray fa tsy mitoetra ela. Ary dia tena nisy fiovana tokoa raha vao malaky ianao fa tonga ny kisy de ho avy reradrao fa aza io ianao miantroantro eo dada sy neny manahoana reo mianaka andray tiabenao sahatra setra taiza ianao fony fahakely zay. Zany izy ry bebe hoe fony fahakeloko efa 20 taona nge za zao hoe ory fatra avindrety manahoana daholo tompoko. Manahoana retsy ahoana zay bebe ndeba atao zao entranao anaty fiara sao de ataovy ao akoatra daholo eny tompoko mba ampio izy risetra hitona ny entanao indrindra le valizinao vaizako ny azakany ininy sady ianao ny lehilahy ianao ny tokony anao an'izany dia mba avoe mo fiara fa tsy hainy fanjange zany nendrineny koa ny olona efa reraka mitondra fiara mbola adalaina amin'ny fomba fibatana entana ihany. Fanja moa ilay anaranao teo ary ianao zany be famaliana be zany ve ny fomba fanao any andrenivohitra be famaliana finona fomba firesaka zany fa tsy be famaliana zany ary setra aloha ny fiantso sao dia tsy fantatro koa zany. Reto no entinao dia reto no etoka tandremo sao misy very fa tsy maharoka za ndray tsy ampianarinao mibata entana zany ianao aza ny tao hitako mikavivy ka inona vaovao rondro manahoana ny fahasalamana sy ny rotoroto andrenivohitra ao endry koa anaka inona vaovao nentinao sady ametraka setra fotsiny dia andrehanao ny olona aza vao tonga vera avao dia zany fandehanana zany sady no ametrahanao fanontaniana zany ene ny fomba ny zanaka ao hatr'izay mametraka dia lasa tsy miverina raha efa vita ny sitrapo dia tsy mba hanam-piovana ve marina reny azy ry dada fa zany koa ny fandirany eo ametraka ny setra fotsiny dia tsy maintsy andefa raha riva mivalo ange no anainga fiaramanidiny hitranao zany radrao zany ny fomba ny zanakao efa faritra to atry ny ela zany eno ny taizana io fa so adininao ka le apetraka ange raha vao tsy hoe zaza mbola soloana kiloty na hoe hofahanana fa efa lehibe mahavita teny inona ny tokony ampimenimeninanao ao na reto ry dada sy neny dia tsy miova mihitsy mifampilakisa dia mifampilavany dia ka zay ny nambarako tamineny hoe tokony izy ireo any nakany Antananarivo dia amin'izay izy mba miova rivotra kely fa tsy mila vaniny etam-pitoerana eto toy izao manaraka indray re zany eritreretiny ifenao aloha ny tonga aty izao dia tandreny so anabataba azy ireo ry setra zay ireo ary eto ataony efa manahirana sady any Antananarivo any ilay kely tika tsy mahatramany tabataba mibetraka any tsy fandrenesana ny antroantro ny rivotra ihany koa efa malototra azo iainana ka zany no mbola mampijoro tsara ny dadabe sy bebe toy izao tena noho ny rivotra madio sy ny tsy fisian'ny tabataba saina milamina ihany seno antony fahasalamana iseno ampiresandreny be anseo ory fandra ahoana tompoko ary soy amin'izay zay sakafo zao fa efa nona sy reraka rehetra ankizy rehetra hoe malaky ndry endrery bebe fa efa mikarakara efa ho amin'ny folora ve zao ray mbola matory ihany ty setra zavikelinao maninona raha mba saina mifoha amin'izay izy io mba hanampy amin'ny fandry avelo lory izy raha vao akaina aloha izy ala sasatra sady zany koa no leny aty fa tsy hanao ny asan'ny fanja velively sady mbola vizana nitondra fiarange izy io koa na izany aza veradraotra efa mifolorana zao mbola hompandrina ihany bebea efa taitra re hafa za dia menimenina ntsony manomboka raha pitsa dia ifomaraina amin'izay
baka ny rivo-baovao aty Ambotatenaina. Tena zany mihitsy ne anaka ny fahendreny. Olona amelim-bady amandranaka ne ianao fa trarovitrary. Anambady. Ny fofony Azary bebe mbola tsy misy akorika. Ho avy eo izy rehefa tonga amin'ny fotoana. Ny tena fotsiny zany ny mila fiomanana miloa. Fa ono ary bebe. Aizy sakafo maraina. Tena ohatra maneno mafy zany ny kakana. Arnaka izy fanje. Sakafonao direo anaty vilany eo. Afanao fa efa mangatrika izay. Ny laoka ao anaty lapoaly eo. Dia rehefa avy misakafo se makanisa ho amindreo tokotany fa misy zavatra mpanaovika eo anse. Eny dadabe bebe bebe. Kivy eny vary maraina. Io vary maraina e. Ao anaty vilany eo. Afanao mba marina mafy ary bebe raha mba hihinana an'io. Zao very bebe natsofoka any anaty kipo. Fa misy inona Avy jeremy bebe. Jereo tsara. Kadradraka sy ny kalalao mameno ny sisim-bilany. Ny vilany amin'izany mainty be tsy hita izay andraisana azy. Asako hoe zao ve dia asalamanareo sy mahatomady anareo toy izao. Setra. Inona ny vilany eny ny mainty vokatry ny avokotray fa ny ao anatiny madio. Ny kadradraka ndray ty tafiditra ao anatin'ireo fa voadoran'ny afro dia maty avokoa. Kana zany Azary bebe tena totra ny tsy ahinana indray fa midy tampoka amin'ny vavoniko. Fa inona ihany zao mbola mampimenimenina anareo mianaka ato trano ato zato e. Fa misy inona? Ny zafikely no manondrana sady tsy mety hinam-bary. Maloto ny vilany, ny kadradraka fen'ny sisim-bilany. Tena tsy mila vaniny ary dadabe fa tena tsy ahinana an'io koa e. Tena marina e. Ok. Dia inona no an'se? Ho fatinao eo angesy tadidio fa ty tsy misy zavatra ho tsakotsakoina ankoatra ny mangasy ny sonjo ary ny vomanga. Ok zao ry dadabe fa efiko eo aloha mandra-pahatonga ny atandro. Fa inona ny saika mpanaoviny dadabe Izy aza tsy mihinana akory ianao ananainako ataoko ahoana ny fampiasanse nefa le izy mila hery. Tena oka fa sotorana eo seka ediko amin'ireny ary se mo tsy misotro kafe. Tena tsy mahay misotro an'izany ary dadabe fa andao aloha jereny zany asa tiany dadabe ampanaovina zany raha vao asa ividio vo mifanja madio zao vilany zao ary andao se anaraka fotsiny fa ataoko ahoana ny fampiasany se olona tsy mampiditra na dia raha isotro any ambava aza. Zatra ny fiainana any Antananarivo any ka olona mipotona nasa an'reto vilany reto na ofintsiko aza ety fa tiantoka sy arerahana ho afotsiny. Mety afoko tay fampiasa any amin'ny saribona ko zavatra hafa. Lehilahy tena mitonatonana mihitsy. Raha reny manambady mijaly izay ho vadiny na koa misy mpanampy dia asa fotsiny. Fa inona izao ngongonon'ny fanjao e? Fa misy inona? Ny ataonao ko inona indray? Ary ndeana miala fa manelingelina amin'ny asako ka. Fa inona ny ataoko e? Raha tsy noho ny nataonao zao dia tsy voasazona nasa an'reto vilany reto azako vao tonga ianao dia miova tanteraka amin'ny fiainana. Ka marina kosa ngery fanjany lazaiko e. Nivelany ihany koa angeny tsikikisana na voatery sasana fa io ve ho afaka tsony e. Ny ao anatiny sy ny sarim-bilany mba ataovy madio tsara. Jereo ange mainty ngeriny ohatran'ny inona nefa hanina no andrahoinao anatiny. Tsy mba manaiky an'izao kosa Zao ny asan'ny olona voaterina janona. Dia inona koa zao ny ilanao vaniny rehefa avy eo? Fa inona zao ny asan'ny fanja tsy vita ao? Ny fandrahako anana any an-tsaha, ny toto variko, ny fatsakany etsy an-daniny. Zany ve asanao daholo? Ie. Dia ahoana nanarahanao an'izany? Izany aza mbola tsy ampiko. Mbola misy famahanana kisoa, ny fampidirana koa.
tokony mba ampianao mihitsy aho zao fa tsy lozanao mila vaniny sy mimenomenona fotsiny eo. Ahoana tsara zaniko ka raha tsy hanampy anao no atongavako atyko. Hiala sasatra kely alehako aty e. Sady ianao ny vehivavy dia ianao no tokony hanao ny asa atao trano. Inona tsara hoe risetro izany ambaranao zany? Ny vehivavy ny tokony hanao ny asa atao trano? Tsy te handrehanao miteny izany trony aho manomboka androany. Ilaina fanampiana ny fiainana fa tsy misy izany hoe ty asan'ny vehivavy ty asan'ny lehilahy zany. Tena mila mahafantatra zavatra betsaka tsara ianao petra. Ary aty no ampahafantarana anao an'izany. Fa inona mbola ilaina ampahafantarana an'izany ry bebe a? Ho fantatrao miandralana ihany zany fa andriana aloha kaponkitra ihatra fa tsy misy ataina mihitsy eo. Dia rehefa vita izay a dia miara mifaribona amin'ny trotro vary ianao sy fandra. Rehefa vita ny fanondrahananana metra. Ay zary bebe na aizako mikapy zany kitay sy mitoto vary zany a. Mbola asa tsy nataoko ange zany. Setra ifandraza vehivavy io mahay manao any asan-drela maika fa ianao asa vao ampianarina mifandra rehefa tsy mahay ianao. Ilaiko vita daholo zany rehetra zany. Bebe a tsy mitovy ange zany. Aza mingetrangetra na mandinika tanana eo ianao fa hatro ifandra dia asa vao ampianarina. Mila manao zavatra ianao rehefa tonga aty fa tsy hipetra-potsiny. Bebe koa za tsy tena kizitina be tonin'inona tsy. Aiza ny aizako an'izany kapakitay sy toto vary zany. Fanja nefa oka ihany e. Aleo ataoko samy rery fa ianao vehivavy io indray ve ny ampianatra. Aleo aloha hikarikefitra mitako an'izany. Ko rehefa tsy mety ampianariko ary ianao dia tsy maninona mihitsy zaniko. Atsoy dadabe efa maivana aloha amin'ny asa sasany. Leo ary dadabe a, tena leo a. Fa inona ny mankaleo aserisetra? Inona? Latsoany dadabe. Aiza very dadabe. Jereny tanako potika mihitsy no mitoto vary sy ny kapakitay. Tena andeha hody ary dadabe raha izao mbola mitoika. Aleoko mody. Tsy maninona ry se io a. Ento aty asiako menaka dilo iry dia ho maivan'io. Ary tadidio a fa tsy afaka io raha tsy misy asa fanondrony ataony se. Fa ino indray zatro mahazo anareo atro zany e. Marary angamba matory am-pandriana amin'ny andro atoandro be. Tanan-javokely-nao no manaitaina sy mararo noho ny kapakitay sy ny totovary nataony. Dia tambatrambazana toy ny zazakely izy a. Efa lehilahy lehibe hivoaka nambady ane io radrao e. Sao dia adinonao. Iza no afaka no azo ny fiainana ratsika. Ny reny ny variana amin'ny asa mivoaka maraina tsy miditra ny tranony raha tsy hariva ny andro. Zara aza misy ray volana eto ianarany sy anomanana amin'ny fiainany. Tsy hoe fiarovako any setra raha vao fa ny reniny nge manambola ampianarana azy ianao ny asa mifanaraka amin'ny fahaizana ananany. Ary asa ambony tana birao na hitantana orinasa fa tsy kapakitay na hitoto vary. Za kosa aloha ry bebe a. Raha mbola asainao mitoto vary sy mikapakitay dia hanapa-kevitra andeha hody a. Zao no lazaiko anao anaka. Ekeko fa manambola rondro reninao. Saingy tsy asa mafy anie no mpanaovinanao fa asa mifanaraka amin'ny herinao tsara. Asa tsy mba manakiny hevitra ny ray benao. Tsy maintsy manao ny asa tokony ataonao ianao ary mila mahavita. Dia ahoana izany ry dadabe? Ataovy ry se dia alao mora fa reny be ny se ve ampanao izay tsy vita ny se. Ary rehefa izy manao hoe tsy maintsy manao dia tanterao mba tsy isin'ny olana eo aminareo mianaka e. Nendry dadabe koa izany dia efa tena tsy rara mihitsy ka. Nantenaika niriny indray vao mainka nampivandravandra. Misetra! Ahoana ry bebe a? Sao a? Mahazo maka eny alohanao n'io no io tananao io fa raha vao sitrana io dia tsy maintsy manao ny asanao ianao. Endre ry bebe a. Setra mifoaza amin'izay fa efa maraina be aneny andro e. Fa mifiry zao e? Efa amin'ny enina sasany maraina. Ay ve vao amin'ny enina sasany e.
Neveriko fa efa mivalo azako. Aleo aloha mba hakaina kely ka. Setra bebe anefa miandry anao e, sady efa vita koa ny vary sosoa. Na reo kory fanjatsy. Maninona raha tenenina hoe mbola matoromesinao izy e? Raha tany Antananarivo nefa zao mbola mafana amin'ny fandrina. Fa inona moa zany zao ry fanjanao toka androany? Dia tsy fantatro. Bebe mandamina an'izany fa tsy za velively akory. Za mpanatanteraka fotsiny. Ka mandehana ary fa ho avy ahy. Ary malaky fa bebenao be fanontaniana sy tsy azo andaharana mihitsy hatramin'izay nahatongavanao izay. Fa mahafinaritra ny ataony aloha satria mampiena ny asako e. Manao ny dadabe sy bebe? Manao se ndry angatsy natory alina ny to mbola mikoso maso toy io ihany. Ka asa ry dadabe na zany tena reraka ka zay tsy nahitako tory firy fa dia ohatra mivadibadika fotsiny a. Sady tsy vitan'izay fa tao anatin'ny fandriana ohatra nisy ohatra ny feno biby kely be da be mandehandeha. Feno biby kely mandehandeha ahoana ry setra? Sao dia mihevitra indray ary ilay kely ity fa dia tena voretra toy ny volany ny fandriana satria dia mba mivoatra tandrema ry setra. Ianao koa vao dia efa masitra loatra amin'io zafikelyinao io ka. Fa inona ny tena mahazo anao e? Diso miantra loatra ny zafikelyinao radrao a. Na efa lela lehibe io ary efa hivoaka anambady eny io ahy e. Aiza kosa ry bebeny dia hoe diso anta. Jereny bebe tsara fa feno tasitasy menamena mihitsy ny hoditro. Izay ny ataoko hoe misy biby kely mandehandeha ao anaty fandrianao. Soa efa tsy nahita tory raha teo ka mandreny rehetra. Tena laninao fotsy ianao raha izany. Ary noko zato isan-jato fa naraka anao any Antananarivo ireo biby kely ireo. Inona tsara hoe ry fanja? Laninao fotsy ho ah. Afotsy? So dia zao ihany dia hiantso aneny ary andeha hody. Tena tsy lasa zany. Tsy hijanona eto mihitsy ka. Ny afotsy ny tena biby kely ratsy indrindra ary manaraka traizatraiza araka ny voalazanao. Fa ino ty lazaindry ry fanja? Taiza tamintsika telo mianaka tato an-trano nisy nitondra foty? Sa andrino nitositoso tamin'ny ankizy tany an-trano? Fa raha izay mivady aloha tsy misy an'izany. Oka ry serisetra, tsy mody zany se. Azo alamina zany. Dia ry fanja diovy tanteraka io efitrano misy an'ny setra io fa parasy ny mahatonga azy tsy nahita tory ka naheno biby kely mandehandeha. Efa ela no tsy nikorofohany io tranoko no tsarovy fa parasy no mamela tasy mena toa io fa tsy neo fotsy velively. Zay indray ny asa fa miampy. Maninona nefa raha ataon'ny setra zany? Za kosa tonga dia mamita ny sakarano sy ny sasa vilia. Hitan'ny setra taiza ry fanja ny nanadio trano. Ndehana ataovindry zany dia izy no manasa vilia sy mamita ny sakarano. Oako zao e, aleo ataoko ny trano. Fa ny sasa vilia sy ny sakarano aloha aleo ataon'ny fanja ihany e. Mahasosotrana amin'ny manasa ny reto vilia reto aza. Sady ny koveta fanasan'ny fanja vilia koa angery bebe tena efa mainty menaka e. Tsy tatsony le koveta hoe menamena sa maintimainty. Mahay vava mihitsy ianao ty setra. Tsy maintsy mahitra tenenina foana. Avy ianao aty manaraka ataovindry ry fanja ny trano. Mba enti-mora ihany ny fampianarana azy raha vao a. Marenina ianao radrao a. Ny kafe anao sotroina dia avy ianao manaraka aty an-dakozia setra. Raiso koveta io dia io misy rano mafana anasana azy. Io ny savony io ny famaona. Ataovy madio tsara ireo vilia sy vilany ary koveta ireo. Ary vita izay dia ny famahanana ny kisoa atao fa ny sakarano atao aloha atao mifanja. Allô? Allô? Neny? Zary neny alaiko ka? Fa misy inona e? Ary alaiko ahoana? Tsy tamana ary neny a. Tena leo a. Zany dia hody. Moramora aloha ianao setra. Azavao amiko tsara mankaleo anao toy io. Aiza very neny. Ny tanako maratra noho ny kapakitay sy ny totovary.
amin'ny alina indray dia tsy mahita tory fa ohatra misy biby kely mandehandeha izany ao anaty fandriana. Fa inona daholo izany ambaranao izany? Sady tsy vitan'izany fa amin'ny vilia hinanana verina iny vilia vy foana. Tamintsika mba tonga ihany mba vilia bakoly dia nampirimo nefa avy teo. Izany verina eny tsy mandositra amin'ny fandrosoana. Ka izany angianaka ny any ambanivohitra e, tsy toa velively ny any amintsika mihitsy. Aka mba asiana fivoarana ary neny na dia izany aza. Zary neny dia ody mihitsy ka. Raha tsy alainao na mampaniraka olona aka ianao dia ataoko izay atongavana Antananarivo. Aza miteniteny foana ary setra. Ahoana moa no angalako anao? Za ange mbola tia tany lavitra ty. Maninona aloha raha mba miafy kely ao? Allô? Tena sarotra ry neny e. Hiala sasatra angeny ataoko aty fa tsy hoe hiasa e. Tay izany mbola hoe nikapaka tay. Tay izany no nitoto vary. Tay izany natsaka izany. Mamahana kisoa hoe nanasa vilia angamba hoe nandaha fa nataoko izany. Tena leo ary neny e. Andeha ody a. Dia miteny anao ary setra, mampitandrina anao mihitsy. Tandremo ianao sa manao foana ano a? Miandry fahatongavako ianao, izay fa lany ny fanako. Ry neny koa anga dia tena manoatra no ry bebe. Hita mihitsy hoe mpianaka nareo. Manao didy jadona fotsiny ny olona efa leo. Tsy fa inona koa ny mampivazavaza ny setra e? Finona ny makaleo anao? Ny asa mpanaovinareo ahy e. Ny aksitina amin'ny bebe. Zao raha tany Antananarivo ohatr'izao milamina, mijery fahita lavitra, miaraka ny namako mandehandeha. Ary dia tsy kizito ny bebe. Ka tsy za ange mampanao asanao fa bebe e. Ka maninona raha vatanina aminy hoe leo ianao? Ary aleo an'izany fa tsy. Fa hoaiza indray izao ianao io? Akanao any tsara? Dia anao inona andray hono? Sy andao rehefa ho hitanao ihany ny asa tao any a. Malaky ianao fa misy azo indray bebe. Zao verisetra no entinao eny tsara? Fa maninona nefa izao e? Raha izay ianao soloany ireny fa mehezan'ny olona eny tsara eny ianao. Zoako izao e. Avy aloha ime izay te ime. Tsy haiko koa hoe mandeha raha tsy manao tenisy ahy. Inona fotsiny nitondrana antony aty raha tsy hanaovana? Ka maninona nefa raha soloana an'ilay kapa fanaovana ao an-trano iny e? Hiasa ny erisetra na ilay atsika any fa tsy hitsangatsangana na hipetraka eny am-pototry ny hazo e? Fa maninona ary fanjara ny teny an'izany tamiko meloa e? Ianao verisetra dala. Dia tsy mba hitanao ve izao fomba fitafiko izao? Kapa nanaovako. Soka re izao e. Nefa raha manahirana anao no mijery ana ohatr'izao dia tsy maninona aloha hoe sorokirety dia vingitiko toy izao. Ary malaky amin'izay ianao fa hariva ihany ny andro ka? Kay! Ay! Fantsa! Zy! Fa ino ty mahazo anao sy mampikikika anao toy io e? Fa misy inona? Tena... Ino ty mampivoaramena anao fa misy inona ry setra? Aleo mihitsy aloha hipetraka ka. Misy inona ry setra? Inona nampikikika anao teo? Jere kely ange ao ambany faladiako azafady fa misy tsilo angambe. Malaky ianao fa tena maharary mafy ahy izany. Malaky ianao e. Hoe jereko e. Tena tratry mibaka kely ianao. Baka kely? Telo be izao. Ianao koa anery setra sarotsaroto ny loatra dia miatra aminao daholo ny loza rehetra. Eo aloha fanja mba esory fa aza eo ianao be menimenina ohatrany bebe eo a. Hitako taiza izay nidina tetỳ atsara. Marina tsy manahitaina mafy ny faladiako. Dia inona ary fanjany atao a? Dia inona marina moa izany no atao? Dia inona moa izany fa dia averenao tsy fony kiraronao dia ndao andeha. Tsy manino io raha mahazo kiraro. Ka mbola tsy mivalianao ange ny fanontaniako hoe inona marina ho any ataoko aty atsara aty? Tazany misetra. Tazany ry apetandrefandry e. Hitanao? Io dadabe. Miasa tany izy io hitanao io. Anampy azy ianao. Raha toa ka tsy hainao no mitanangady dia aza matahotra ianao fa ho ampianarin'ny dadabe anao mora foana izany. Ary tsy arahana ngenongenona. Hiasa tany? Oa.
Tena fon'izay sy nenina nanamboatra zaridaina no ny tanangady farany a. Ngamba tsy 5 taona lasa zay. Aza hitako ka ipoka indray ny tananao. Fantatra ianao fa miferinaina fa eo mody manamboatra saina eo. Zay sika dia tonga ety. Tonga venareo rakizy a. Tonga izay ry dadabe a. Io setra dia avelako eo nareo fa za andeha hamonjy ny bebe ry apita tsimo a. Misaotra re anaka fa azoro ny lalanao a. Ny fa ino ty mampiferinayna ny serisetra? Tsy miferinaina akory ry dadabe fa lasa ihany ny saika eto a. Hoe ahoana ny fomba aizako miasa an'ity tany ity. Dia rovina io vao vita. Ay ve zany e. Mora foana ry se ty zany a. Voalohany aloha tsoahiny kirarony se, dia afirety miakatra kely ny patalohan'ny se. Anairana se io raha tsy zany. Tsoahana hoe ry dadabe ny kiraro. Tena tsy raikitra kosa zany ka. Ndry tsy raikitra hoana se. Aiza nisy olona hiasa tany ka hanao kiraro. Mbola tsy nahita zany velively a. Sady fahasalamana ho an'ny tongotra koa ange ny fanitsahana tany e. Ka tsy zany angery dadabe fa voateo ny fahaladiako ny tratran'izany baka kely zany e. Atahorako so ho tratra fanoroa indray. Ataovy se zay asaiko atao se rehefa tany madio ty a. Isika ange tsy miasa tanteraka e, fa mihevo tany fotsiny alohan'ny ambolena azy. Raisiny angata dia toy zao ny fitana azy hitan'se zao. Dia fa hoana ary dadabe? Tsy maintsy mahay miasa tany moa zany a alohan'ny nodiko any Antananarivo. Rehefa tsy hainao satria dia milaza fa aza eo no mila tsisy eo a. Na ireo tanora ankitrio tonitra mba mahay mitsinjy no avy mihitsy. Tsarovo ry se a. Fa raha ho avy ny fotoana tsy isin'ny asa toy ny iainantsika ankehitriny zao, indrindra fa ny eo andreny vohatra ao dia ny ety ambany vohatra ny vahaolana. Aty a misy asa atao foana ary fotoana fohy ihany mety tsy isin'ny hanina. Zay indray dadabe fa mitady hitovy hevitra amin'ny bebe. Malaky ary se a esolo ny kiraro dia afireto ny pataloha ary raisiny angaty. Allô, manao any dada? Manahoana ianao anaka? Inona ny vaovao ambaranao, manahoana ny fahasalamana? Salama tsara ry dada. Manao any neny ao? Dia manahoana koa setra? Reninao salama tsara. Ny zanako ny delira lavany andeha ody a. So dia mba ampiasainareo mafy kosa azy izy ry dada ka zany no mahatonga azy hidelirany ody lava. Rondro a, so dia verinao amono afatiny zanako azy. Raha mampanao azy asa aty, fampianarana azy no atao mba halalan'ny fiainana aty ambanivohitra. Fa na izany aza ry dada mba fepero ihany ny asa-panaovina azy a. Raha marary noho ny arerahanao ange io ka nareo ihany no sahirany. Za tia tany lavitra ty tsy hitanareo sarangodina. Fantatray re zany Rondro a. Fa ono a, mbola aritra firiana tokoa ianao no any e. Malahelo sady angasa aleo amitaizany setrinareo e. Mba manontany re anaka fa hainao kosa dia fa tsy mbola mitapabolana vao mody e. Misy azy setra zanako anisy zany andro zanytra. Manoatra izy mantsy aty no ny tovolahy miala sakana indray amin'izao. Lasa be famalina, tsy tohinona. Ny manengamba sisa tsy ataony e. Avelao izy ry dada ho amin'izany aloha. Tsy ho zatra eo ihany ve izy rehefa ela ny ela e. Zay aloha fa lany ty fahanako ty fa veloma ambony izy telo mianaka ao e. Mandra-piona renao anaka.
Fandeha hoaizanareo ry bebe miakanjo madio tony tsy fahitako ohatran'ny isan'andro. Anga mbola tsy nolazaindradrabe anao ny alehatrika. Sika rehetra ny ena andefatra izay ihany. Mbola tsy nolazainy aloha izany. Fa hoaiza tokoa ry bebe. Andeha hijery ragasy eo an-tokotrano malalaka. Malaky ianao miomana fa ho fen'olona ihany ny toerana anoloana e. Ragaso ry bebe. Mba marina mafy ary bebe raha mba tian'izany e. Za tsy andeha anka. Mandehanareo raha andeha fa avy aloha hiandry trano dia hitendry ny gitarako. Zany mahavoanareo ankizy eo an-tranonarivo eo. Mahitra fivoarana dia adino ny fomba fikalo malagasy fahiny. Fa variana midia manetriketry balahana sy hira mitsindratsindrak ary mifamihimihina rahana orika. Ka samy hafa nge zany ry bebe. Samy hafa hoana rehetra e. Zany izy hoe ndray aty ambanivohitra, ndray any Antananarivo. Samy malagasy fa ny toerana ifampitezana no tsy mitovy. Ny aty latsy tanana sy dia soroka amin'ny mahazatra aty. Fa ny any Antananarivo kosa ireo voalazanao teo aloha ireo. Ohatrany hoe samy vary hohanina ihany. Fa ny ray alohan'ny androsoana ny vary dia misy sakafo fanokafam-bavony aloha vao mihinana. Tsy andeha mihitsy le kely ty. Ary tsy tena resy lahatra dia izaho no anaovana teny manohitra maro eto. Ka tena tsy andeha ary bebe fa misaotra. Midy amin'izany ny vavady tsaiko dimy. Raha miheno angamba dia mety hanaika any ny saiko fa raha hoe hijery ragasy kosa oka aloha. Tena mba mitendry gitara ve ianao ty sa mandefa heritreritra any amin'ny olo-kafa? Fangahinao tsy nandeha? Naleoko miara-mijanona aminao ato an-trano sao dia lanin'ny trano ato ianao. Ny aty aminay mantsy ny trano tsy mba azo atao no mitoetra irery aminy fa mety isy matoto. Matoto ery fantsana? Dia mihinao an'izany ve ianao? Za ndray aloha tsy mba matahotra an'izany. Izany ka tena lehilahy fa inona hono hoany na lasa ny sainao? Angaho mifanjaba mahalala an'izany hoe olona mandefa fisainana izany. So dia heverinao fa tena bado aza ka tsy mahalala an'izany. Aiza izao na le an'sainao io? Ka mieritreritra eto ny fanja. Hoe ahoana? Mieritreritra hoe raha mba hifanja moa no entiko any Antananarivo any aminay, mba mety anahoana reny fivoaram-piainanao hoe? Raha ny fijeriko sy fandaniako aloha dia mety ho haiko avokoa izay asa mpanaovina raha asa mety raha fianarana indray mety hitrany fa kely. Fa hono mazoto ve fanja raha entinay sy neny any Antananarivo? Raha hoe indray andro na roa andro angamba dia manaika. Fiza no heveriny sitra fa hanampy amin'ny bebe sy tatapeo indray nefa raha mandeha. Ary zao tokoa ary fanja. Inona tokoa no tena hifandraisanareo amin'ny bebe? Nareo mantsy teo mifandray tsara. Sady tsy avy ny tatabe any tsy misy ifandraisana amin'ny bebe fa olona lavilavitra mitady vola dia teto ny toetra. Izany hoe mifankafantatra tsara aloha dada sy neny sy ry tatabe e. Izany hoe mbola velona any izany ireo ray aman-dreninao? Neny mbola any fa dada efa 3 taona izay no tsy teo anatrehanay intsony. Azafady ry fanja, mba azonao tantaraina ve ny ambangovango amin'ny fiainanao? Tantaraina? Mahaliana anao nga? Nefa ao fa tantaraiko anao ary. Telo menada zay. Za no faravavy. Latokana ary efa samy manambady ireo. Kilasy fahavalo no maty dada. Tsy araka ny intsony fianarako dia voatery any izany. Nambolimboly teny izay e. Tsy ampy izany dia voatery any andeha niasa. Dia sahanao ve no namela an'ireninao irery? Kanina nge tsy lavitra andreo zokiko e. Izay no nasahiako nandeha. Fa firy taona izay mipetrahanao teto amin'ny dadabe sy bebe? Dia mba tamana ihany ve hono ianao? 3 taona teo, ie, 3 taona. Tamin'ny voalohany aho teo anao midelira lavany andeha hody. Nisy fotoana aza nody mihitsy saingy niverina ihany dia izao hitanao izao
Zatra ihany no miafarany. Mampalahelo. Tovavy toy izao dia miasa mitady vola sahady noho ny sarotry ny fiainana, noho ny tsy fahampiana. Ny ahy dada namela vola be enarako, neny miasa raty eo, neny fantsy ty dia mifanohatra amin'izany. Izy anefa tovavy misy endrika kely ihany. Raha somary amboarina kely izao ny volony na ny fitafiany dia inoko fa ivoaka ny endriny tsara tarehy. Fa inona indray malasa ny fisainanao toy io? No tantarako ve? Ka maninona moa raha resahana ary fantsa i dadabe sy bebe dia mba raha inao hoe tsisy hanampy izy ireo dia hoentina ihany koa, na hitadiavana mpanampy lehilahy lehilahy ny sahazany aty fa tsy tovavy tahaka anao izao. Iza moa no anampisahanao an'izany hevitra izany? Za ve? Za ne mpanatanteraka fa tsy pibaiko e. Asaina mandeha avia dia mandeha, havanana dia lasa. Aiza kosa ary fanja dia tsy ana-tsafidy kosa ianao na izany aza. Za no marinako. Toa hitako ihany ianao namaly indraindray. Farany ary firy taona moa ianao ty izao? 12 taona zao. Zany Fa taona inona daholo momba ary sitra? Ny fanja koa dia efa kizitiny ery. Mba manontany ireny olona sa mahadiso ny mahalala ny fiainanao? Raha azoko tombotsoa moa fahalalanao ny fiainako, maninoniny? Fa ny anao toa fanontaniana mandany andro sy resaka ny tsy misy atao fotsoniko. Ny fanja kosa dia efa tsy fitiavana ny olona ho valin'ny famaliana amin'ny fanontaniako ary dia avy eto avy mba ampianariko mitendry gitara indry. Ampianarinao? Fa inona mahagaganao amin'izany? Avy fa ampianariko aho. Orizda, avy etinareo e? Ahoana izay ry bebe? Tandremo indray ry bebe so ampanaovana asa be da be eo fa tena tsy vitako aiza ve ry bebe ny olona ka indray mandeha isan-kerinandro fotsiny vao mba mandray ny gitaranay raha isy azy zany? Ny an'le kely ty ny olona aza mbola tsy milaza izay tokony atao dia ny azo ny fampitandremana ny tonga aloha. Ka ny bebe kosa efa tafahoatra loatra ny asa e. Jery izao ny tanan'ny olona lasa mafy tampoka, tsy malefa dia efaka mahafatifaty tsony. Ilay kely ty tena be famaliana mihitsy tsy haitony na toetra vao ny volena taty izany na toetra vavoasikotra tao anaty ka navely hipongatra rehefa misy tritinana tsy mifanaraka amin'ny sitrapo. Kare izay raha vao fanareo mianaka isak'izay miona dia tsy maintsy misy fifandirana kely foana vao tonga amin'ny tena izy. Maninona raha ambara azy malakilaky zany antony antsoina azy zany e? Tsy safikelinao radrao ny tena be famaliana ka manahirana izany angamba mandalana betsaka avy any Antananarivo any. Ka inona ary ny antsony bebe anefa tsy ho be famaliana tsony Zany ka fa endreny maninona moa raha izany no naseho hatr'izay e? Zao no etroko anareo mianatra sy antony ny foazatrika maraina fanja mamitra ny raha rehetra eto an-tanàna fa ianao kosa ary setra manaraka ny rahabenao mivarotra vokatra ny etsena. Ka maninona moa ry bebe raha any dia manararaotra ny mandeha mody za zany ry bebe efa tena tsy mahandro ny fihevin'ny antsony toa oatra ny ela loatrako avy hatrany dia ahoroko ny entako. Fa ianao ty verisetra fa misy adralana mihitsy hivarotra iaraka amin'izay benao no atrindrinao any fa tsy hitady lalana ody velively sady iza koa no hiaraka hiverina amin'izazao. Fambasiana piasa hafa ry bebe miaraka aminay raha izay ny olana sady zavy izany ny amoaka an'ireo entana avy ao anaty sarety ireo tena tsy lasaka tena tsy izy kosa zany ry bebe ka tsy sarety ene no hitrondranareo fa ny fiaran-drandriatra otsimo e raha sarety velona kely ty no andrianana any ahatratra sena trony ary ny fodina indray ry setra tsy maintsy miandriandreninao ianao vao mahazo mietriketro. Malaky ry serisetra fa ho atoandro ihany ny andro sika ange sisa no andrasany endrery dadabe
vetivety any sisa maka mifinday aho sisa ray volana ihany zao efa mihoatra ny 2 andro zao ny farany volana amin'ny fanarahana sady tsy nahita ny nenina andainga tamiko ohatr'izao aloha e malaky se fa aza ilozana amin'ngonongonina eo e angana miakatra ao anaty fiara allo manao any neny manao any setra fangany eny mbola tsy ho avy ihany e efa tapitra angeriny eny ny ray volana amin'ny fanarahantsika e efa ho avy efa miandry kely fotsiny rery setra fa neny io zao aiza hitanao tamin'ny lahady zay ny tonga teny Ivato da avy hatrany dia nandeha tatya Tomasina ny Pitsoniny dia atya Tomasina azy ao miresaka aminao zao raha pitso vao hody any Antananarivo ry neny nama manao ambany zavatra ny olona fotsiny e maninona raha vao tsy tonga ty alohan'ny asabotsy na lahady neny dia andeha hody a ny lalana angano tsy hitako aza miteniteny foana rery setra mba andraso aloha ny fehiviko e raha pitso angia dia efa ao Antananarivo e noko fa amin'ny alakamisy dia tonga eo anatrehanareo ono a aiza ho ahy ianao io zao mivarotra miaraka amin'ny dadabe aty atsena fa aiza indray e ny olona very ny lasa tatsatsy fidy mihitsy le akanjo be da be mba nentina taty angana isy nanaovana ny akamaroany fa dia natao haingom-bata fotsiny zany efa nilaza taminao fa ianao mafilo e fa zao mba omeo alo dadabe anareo dadabe a dadabe ty ho ny resaka aminao neny c'est tout ça allo dada manao any ianao anaka salama tsara fa ianao manao any salama tsara ka fa ono a rovina marina ianao ty no tonga rondro a ny zanako ato efa manadala tritratrony zay naovana azy efa ho avy re avy data fa zamanay ianao a nisy asa tsy maintsy mivonjeko tatya Tomasina dia zay ny nampiova amin'ny fandaram-potoanako efa fantatry setry zany eny a fa dia miandry anao zay e mbola iresaka amin'ny zanako anga ianao aleo tonga dia tapahana fa isy azy eo indray sy memenonana io fa ino ty mahafaly anao toy io ry setra to velom-bolo sy velontsika iry ty ianao lazaiko amin'ny fantsany vaovao eny e ka zay aneno anotaniako anao io e fa misy inona miramirana be toy izao ny endrikao fantsa andeha hody any andeha hody amin'izay setra aza tezitra ianao raha hitenenako hoe ny ody mahafaly anao ny ody mahafaly anao fa ny fahoriany dadabe sy bebe ilozanao tsy fantatra ao akory ohatran'ny zazakely 12 taona fiheverako anao ry setra tena indray ny tsy tao andohako ary fantsitika tena olona manana fisainana mahay mitsinjo ny hafa ihany saingy dadabe sy bebe ange aty ny fiainany ny ahy tsy maintsy any Antananarivo noho izany tsy maintsy mifandao zahay fa zarazaray ny tokantrano samy manana ny azy za kosa aloha tsy afaka hijanona ty tsony fa hono ary setra hoe ahoana efa mba ndresahanao ihany fe dadabe sy bebe le hoe anaraka anareo dia ahoana ho izy ireo zay no tiany fanjao fantatra nanaika izy saingy nasy fepetra ihany fepetra ahoana indray ry setra mila andry hoendry tsara hono izy raha ratsy zany hony dia alay ny verina tindry raha vao fantany hoe manao atitrana atitrana toy ny ahoana ditra ohatra hoe mangala bola mangala pinana mamaly valy ary ny tena tsy tianony sondry dia manao sipa za mihitsy moa ny fomba nitenenana azy teo e mampome akoho dadabe sy bebe zany mangala bola aloha tsy taletako mifamaly valiana misy kely ihany ny sipa tsy mahazo manao afa-tsy ray ary okizay miomandry sasao ny lamba dia pasohy tsara sao mitondra an'ilay bibikely lazaindry fanaraka anao Antananarivo andray ny toy amin'ny fiainana vaovao setra ahoana ry fantsa misaotra misaotra
Izany tokony hisaotra indri fa nampianarin'indry zavatra betsaka. Fa rehefa tonga any Antananarivo kosa indri dia ampianariko zavatra maro mbola tsy fantatry indri. Tsy tiako fotsiny hoe aza miteny hoe ndeha hody izany. Ka ahoana ry dada sy neny manao ana daholo nareo aty? Zao hitranao zao anaka, salama tsara. Nanao ahoana ny asanao trany? Ny asa very tatenenina. Lazaina hoe mandreraka toa tsy mandreraka. Lazaina hoe mahafinaritra toa efa hiainana sady tsy makaleo e. Ny anao zany tsy toy ny any zanakako. Ahoana ry dada? Izy atisaka izay ampanaovina asa ray dia leoa reraka mangony fotsiny hoe andeha hody Mba ampianary izay tokony atao ihany io zanako io rondro fa hijaly anie io raha toa ka isy ny fahalasananao na isy ny tsy fisian'ny asa eny ambony birao. Io akareriny iny efa voahomana ange no avy ny setra manontolo e. Manatanteraka sy mianatra tsara no anjarany. Adalaniny azy raha toa ka tsy ampiasan'ny ato-dohany izy. Ny vola entiny anaovana fianarana ivo daholo. Averiko aty ambanivohitra aty rehefa tsy vonona mianatra tsara e. Oketsy dia oketsy kosa ry neny. Maninona? Za tsy maintsy tafita ny tanjona. Tsy efako aloha ny asa aty ambanivohitra e. Aleo anjara amin'ny matanjaka sy ny voatokana anao an'izany no manao an'izany fa raha hisetra dia lavitry ny afo ny kitay. Raha hoe hipetraka sy onona aty ambanivohitra izany. Fa hoy no ary setra. Hoe ahoana ry bebe? Tena tsy nahatrapa ve anao anaka fa mba nahatrara ny fiainanao ihany ray volana mipetrahanao taty? Eny e, tena nisy nahatsara azy tokoa aloha e. Ary nisy naharatsy azy koa. Ny tsara dia nahazo rivotra madio aiko mikapa kitay, mamahana kisoa, mitoto vary. Fa ny ratsy jere potika ny tanako, bongo ny setro kitay mando ny masoko. Mifiany aleo mianatra tsara dia tsy tratra ny mitoto vary, miasa tany, mikapa kitay. Kely kosa aloha ny haiko raha zany asina manao andreo e. Dia ho afoy se zany ny fiainana aty ambanivohitra. Tsy hoe afoiko ry dadabe fa aleo rehefa hiala sasatra dia makaina tokoa fa tsy hanao asa mahafoatra ny nampanaoviny bebe. Tsy ratsy akory ny aty ambanivohitra. Tena mahavelona tokoa saingy amiko dia miala sasatra ihany ny antonina aty e. Dia andeha hody zany se io Tena inona tsy mory dadabe ny janona keto ny fialan-tsasatra efa tapitra. Neny efa tonga raha teo aka ny etako efa vonona. Fanjaritsy efa miandro fotsiny mba maika ny andeha koa izy ka hoy hoe aleo arery dadabe mba hody amin'izay fa mbola mikasana inona ihany no asiana fa isan'andro nefa tsy mitrahatra ny vava miteny hoe ndeha hody ny fary bebe milaza ny toyany andeha hody ary dadabe sy bebe fa mandra-peona indray nareo Orfandra! Ahoana zany bebe? Malaky ndry e. Tombo entranareo reo dia manafatra ndry zao Orfandra. Tandremo sao manao adalana ny tanin'olona any tandremo dia tandremo ny toetra. Bebe aza matahotra bebe fa zany asa hitandrina azy manomboka treto Ilay kely ty tandremo ny zanak'oliny so anaovana vonany izay dia tsy andry ry ny andrianana hody. Veloma rery dada sy neny fa lasy zay ny zanako rehefa miteriteriny eny ambony familiana. Efa maika niokonga any Antananarivo izy to. Bebe tadabe andeha hody fa veloma daholo. Gas Titan Taragas. Natolotry ny ACM radio nareo teo andeha hody tarindray miseho nosoratana voromaty olo